hoy Balama tamin'Andriamanitra, Balaka zanak Zipora mpanjakany Moaba. Zany mpanjaka Moaba zany, zany Balaka zany azo resahana zany fa fatany fa iongana ny fanjakany fa mbola teo eo amin'ny fanjakany izy. Mbola te hitondra fanjakany izy, te hiditra amin'ny fanjakany izy zany, dia tsy maintsy naniraka mba hakany amin'ny mpaminany Balama hoe ahoana ny fandehany. Zao ny zavatra nytenenina 11:12. Indro ny firenena izay mivoaka avy tany Egipta mandrakotra ny tany rehetra. Jereo tsara fa veriny foana. Indro ny firenena nivoaka avy aiza? Avy tany Egipta. Mivoaka foana le teny mandrakotra ny tany rehetra. De miavaka izy ireo a. De io de raisoan-tsaina zany hoe tsika le firenena nivoaka avy aiza? Avy any Egipta mandrakotra ny tany rehetra. Ko makanesa aty ankehitriny ka hozono hoa izy. Angamba aresy azy aho ka aroka azy. Ary Andriamanitra tamin'ny Balama, aza mandeha miaraka aminy na manozona azy an'izany firenena zany fa voata izy. Alleluia. Aza mandeha miaraka aminy na manozona azy fa zany firenena zany de voata izy. De ny fo maraina koa Balama ka nanao tamin'ireo andrian-dany Balaka hoe andeha moa de any amin'ny taninareo fa tsy avelan'i Jehova andeha hiaraka aminareo ah. De nianga reo andrian-dany Moaba. De tonga tany Balaka ka nanao hoe tsy nety nandeha niaraka taminay Balama. Ary Balaka naniraka andrian-dany maro sady malaza noho ny teo indray. Maro sady malaza noho ny teo indray a. De tonga tao amin'ny Balama ireny ka nanao taminy hoe zao lazain'ny Balaka zanak Zipora, aoka tsy ho azo tsampina ny akanesanao aty amiko fa hanome voninahitra lehibe indrindra aho, ary zay rehetra ho lazainao amiko dia ataoko avokoa. Ko masiny ianao makanesa aty hozono hoa ity firenena ity. Tambatambazina vola amin'izay Balama. Omena toerana ianao, omena vola be ianao, fa mivadia amin'io. Miala amin'ny olona io, fa mivadia. Fa omena toerana ianao, omena vola. Ary ny olona tokoa rehefa tambatambazana vola de lasa. Na hita taratra ary zany tato amintsika. Na de eo zany ny antoko ZFFM miady amin'ny fantrana. Misy apokalipsia ao, misy olona tsotra sy ny rehetrarehetra. Io ny antoko. Tsika ihany ny antoko mitondra anarana miady amin'ny fantrana zany, tsisy an'izany. Ary ny herin'ny ZFFM de ny fiangonana apokalipsa. Satria misy ao nomena antsika izany, fa zay ho avy hiara-dia amintsika de hiara-dia amintsika. Satria mbola tsisy vola tsika tsy mananana de fa ozy izy sasany any amin'ny faritrany izy. Ohatra ny tsisy saosy le ZFFM. Fa ary misy Balaka manamby ana inona? Vola sy voninahitra. Ho any amin'ny Balaka zay. Ary de fa misy tonga de lasa mihitsy tonga de manao fitafian'ny Balaka. Ny sasany tonga de manao fitafian'ny Balaka ny sasany. Satria any misy ninona? Misy saosy. De misy fanadihadiana ataon'ny antokontsika ZFFM mandeha mpanaovindreo namantsika mpiara-miombonantoka reo. De mba fantatrareo ve zany pasteur Moyola zany? Tsy misy saosy aniko. Tsy mba misy vola avy any amin'ny Balaka any aminy ko. Nefa ny ekipan'ny Balaka efa mampiasa vola daholy. Any ohatra ny tsisy ka aleo na ihany amin'ny Balaka ihany fa tambazana vola sy voninahitra i Balama. Hoe andao vola sy voninahitra zany ange ny dikan'izany zao hoe omenay toerana ianao. Andao hiaraka aminay fa omenay toerana zao. Omenay voninahitra, ho ataonay ministra ianao, ho ataonay DG ianao, ho ataonay chef de région ianao, ho ataonay solombavam-bahoaka ianao. Andao aty. Fa miala atao fa tsy izy reo. Aty misy omenay toerana ianareo. Ozony io, avadio ny marinao. Avoay daholo zay secret ao makanesa aty de avoay ny secret ao. Fantatray. Misy miteny an'izany hoe tandremitandrema ihany fa misy mpamadika mihitsy ao fa misy mamoaka secret a. Mamoaka secret any amin'ny adversaire any. Hoe ato amintsika zany. Tandrema fa misy olona kaiky anao mihitsy no ohatrany manao an'izany a. Zao inona ny secret ho atahorako avoaka any? Sa ve za le mihinana bonbon any mety hoe secret tsy tokony avoaka any?
satria secret zany hoe mihinana bonbon nga misy zavatra miafina ato amintsika nga misy zavatra maloto ato raha misy an'izany ato de tokony hitandrina am'izany aho hoe tamitandrema ihany fa maloto ty ataontsika ity fa sao de misy mamoaka secret a tsika mihitsy mampiatra hoe mazava atsika amin'Andriamanitra de transparence tsisy afenifenina koa ny antsika tambazana vola zany ny zavatra nisy tam'izany tambazana vola le mpaminany omena voninahitra be anao jetadiavinao omeny mpanjaka moabo anao fa mpanjaka nge olona miliardera mpanakarena be mihitsy io mpanjaka io fa zao je angatanao de omena fa zao ozolo fotsiny io fa zay tahinao de voatazy voozona de voozona de aza koa tsika voakan'Andriamanitra koa rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fanisambato de mety anao no amin'ny fanisambato de misy balaka manamby volanao avadio io vato io ho an'ny balaka fa omena toerany ianao omena vola be ianao omena voninahitra ianao fa io isam-bato io avadio ho an'ny balaka fazamena ny zanak'Israely rovina anao voazo an'io vola omeny balaka io rovina anao voazo voninahitra omeny balaka anao io na de hiasa firy taona aza tsy le ozoniny io tsy le avadika io de mahazo voninahitra ianao mahazo ve ilainao aty de izao de efa misady zany oa misady zany toizatsika ny resaka aona ny toy ny vaky teny ato 9:20 fa namaly Balama ka nanao tamin'ny mpanompony balaka hoe na de omeny balaka vola fotsy volamena eran'ny trano aza de tsy mahazo manoatra ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra aho na andatsaka na piotra nefa na de izany aza mitoera ty ihany ka ihany koa ianareo an'io alina mba ho fantatro zay mbola lazain'i Jehovah amiko koa za anao tambazanareo vola sinisisa za tsy azonareo atao an'izany ah aloha ny tany ihany raha riva loka Jehovah sao de mba hoe mana milatsaka avy any an-danitra ihany ty de ho lavina ve aloha ny taniko ihany izy raha riva vola be sy voninahitra saosy be zany ve izy koa nanomena an'izany fa de aloha ny tanina ihany izy 9:20 ary noho ny alina de nakao amin'ny Balama Andriamanitra nanao taminy raha hakanao no atongavan'ireo olona reo de miaingaka mandehana ihany miaraka aminy kanefa zay teny olazaiko aminao ihany no ataonao ohatra Jehovah koa rangahy tena mampifilafila mihitsy avelany andeha ihany a de ny sakanany vola be ty saosy be ty andeha ihany a zany fa zay lasainao teneniko Jehovah de ino no lazaiko a fa andeha ihany a fa azoko ihany le saosy andaoko fa folo kareny io rehefa azoko naovako fanatitra io de 9:20 de ny fo maraina koa Balama ka nisy laseliny borikiny de nandeha niaraka tamin'ireo andrian-dany Moab ary nirehitra tamin'ny fahatezenan'Andriamanitra satria nandeha izy jereo tsara l izy zao ny sarin'io zavatra io itsika zany a misy zavatra tiatsika atao a ary efa deside tsika hanao azy io hoe andao aloha ny tanina ihany Jehovah andao ny taniny Jehovah mety aminy sa tsy mety de ny opotsika engane Jehovah aninona anaiky an'io tena ilaiko azo atao amin'ny resaka tsotsotra hoe misy afera be tokony ho atao misy vola be tokony ho atao misy asa idiram-bola be da be nefa ny miasa sabata diahoana da ho nytaniny Jehovah hoe tsy maninona ihany ve zany hiasa amin'io fa miasa sabata io e nefa le olo efa tapa-kevitra fa nanao na ho ino lazain'ny Jehovah de efa tsy maintsy aninona izy tsy maintsy anao satria efa elany tsy nahita asa efa elany jaly ary de anahirana koa aza raha hoe tena tsy anaiky an'io fa ozindreny ny fianakavinana ny sisa i fivavahanareo ihany tsy nanakanina efa omena asa zao mbola ty ry sinsisa
ahoana re zany andeha ka sa tsy andeha teo alohan'ny taniny Jehova za vonona andeha hianatra any an-dafy andeha azo asa any an-dafy hiasa any Maurice na hiasa any Mayotte any Komoro any Koyety sy ny sisa andao any taniny Jehova fa ny fanapa-kevitra efa tapaka fa mody atao inona fotsiny Jehova andao any tanina de amin'ny voalohany Jehova manda tenenina ianao aza makany aza miditra amin'io aza manao an'io ay varapitso tonga indray ny fakapana verina ihany ahoana andeha ihany venao e zao ange ny tombontsoa azo amin'io e hiditra ihany venao e ampiasa vola ihany venao fa zao ny tombontsoa amin'io voninahitra be no azo amin'io je tadiavinao azo amin'io rasoarany tanina Jehova e rehefa manontany am'izay to izy Jehova ndana ary ataovy aleloia ny valy ny vavaka ndana ataovy mbola azo entina koa zany mety aminavy Jehova nambady amin'ity olo ity efa fantatro fa tsy mety io fa izy ny tiako ary izy hitako hoe tafavoaka fa alohan'ny tanina ihany fa efa nidaty mpisoratana efa raikitra fa zany hoe antanina ihany Jehova ka raha ozy izy Jehova hoe non de hiteny amin'ny olona indray no tsy ataondray le soratra ny invitation fa lasa daholo sakafo efa pare ny any amin'ny fisoratana efa vita ny invitation ny inviten'ny olona manakaja efa malala ozy Jehova hoe non fa ratsy kotsy ianao Jehova ahoana ary io nge tena za nge fa tsy tia olona akoatran'io intsony za fa tsy tia vehivavy akoatran'io intsony io ny tena fara safidiko za tsy tia bandy akoatran'io intsony fa kofo bay daholo reny teo aloha reny tia bandy ty za fa tsy mila andreny kofo bay reny intsony tsy ahita bandy ohatran'ity intsony bandy adity fa io sa bandy sorolona ka za tsy rarahako zany zay ataon'Andriamanitra any rangahy ataony fa iony zakaiko za vonona ny zakany zany andao ny taniny Jehova taniny Jehova danare eo mesista moa eo de andehana dana ataovy dana manambady fa tsy maninona zany fa fantatra hoe hafa firenena io fa tsy maninona dana fa tsy maninona zany efa fantatrao fa zavatra fera maloto atao fa tsy madio fenao mbola misisika ny anao zany dany tsy maninona izy Jehova dana fa zao zay lazaiko asaiko teneninao ihany teneninao de lasa am'izay ary andiny fa 120 de ny fomaraina koa Balama ka nanisy kalesiny boriky de nandeha niaraka tamin'ireo andrian-dany Moaby izy nomery toko fa 20 tsika andiny 120 andiny 20 ary nirera tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra satria nandeha izy ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjelin'ny Jehova ho mpisaka anazy ary Balama nitaingina ny boriky ary ny zatoviny roa lahy nanaraka azy de hitany boriky nijanona teo an-dalana ilay anjelin'ny Jehova sady ny tanany sabany voatsoka teny tanany de nivily lalana ny boriky anakany amin'ny saha dia nikapoka ny boriky Balama mba ampiverina azy eny amin'ny lalana hoe waizy ty aty ny lalana sady tezitra be mihitsy efa ry ny direction ko mbola tady vily lalana ry zany ndray tsy maintsy amin'io lalana io nandanako fa waizy ary ty boriky ty zany mbola mibaiko anao ry boriky fa tsy anao aty ny lalana nefa le boriky nahita inona na mpivily lalana azy nahita anjely andiny 420 ary ilay anjelin'ny Jehova nijanona teo akadeponana taneny anelan'ny tany boaloboka izay nisy fefy teo andaniny roa ary mboriky nahita ilay anjely de niampify teo amin'ny fefy ka nanery ny tongotry Balama tamin'ny fefy dia nikapoka azy indray izy efa niverina niditra tamin'ny lelakelan'le lalana ohatrany hoe lalana eto amin'ny couloir aty zany de efa misy fefy amin'ny andaniny roa zany fa iny lalana andanany teo le anjely mbola nibloky teo tonga diny de nikisaka tary amin'ny fefy lay boriky tery tao ny tongotry ny i Balama
tiako tena ohatran'ny dalako ty boriky ty maneriteriny tongotra ato ianareo reny le olona mikapokombo tena faran'zay mafy reny reny mihitsy zany ny melezany balama an'ity boriky ty dinera am'roapolo ary mbola nandroso ilay anjeliny Jehova ka nijanona teo amin'ny fitoerana ety zay tsy nisy lalana iviliana na ao amin'ny akavanana na amin'ny akavia ary ny boriky nahita ilay anjeliny Jehova dia nandry teo ambanin'ny balama tonga dia nipetraka izy zany le boriky fa tsy nety nandroso to fa vao maika romotry balama nikapoka ny boriky tamin'ny tena faran'izay mafy any izy intelo zany i balama nikapoka azy intelo satria tokony androso nefa laozan'le boriky nipetraka koa ty nga adala samy tapy ty boriky ty nety niala teo amboniny mihitsy ngaray nikapoka le mandroso dia ina moa ny sary nyzany efa misy famantarana maro zany ataon'Andriamanitra ny lohantsika sakana hoe tsy mety io mandeha io fa mbola mikapoka ihany tsika hoe araka asany devoly io fa misabote avadika asany devoly sakatsakana mihitsy eny ny devoly sakana ny atarina viliny lalana raha avy eo nitereny taria raha raisitsika hoe tôbila zany le brique dia efa nanao sortie de route zany le tôbila efa fa nivily ery fa tonga dia averena atao amin'ny arabe ihany tonga atao amin'ny arabe indray dofotra tany amin'ny taliana indray fa tsy hisy idirana tsony viloma io fa tsy maintsy mandeha tsika tsy maintsy tonga any fa anaeny ary fa sakasaka ny devoly tonga dia vaky ny pneu efatra tavela teo am'izay fa tena romodromotra zany takana am'izay le fiarako tôbila tsisy ilalasy koa tony tôbila tony zany efa sehoan'Andriamanitra daholo zany ny famantarana efa misy sakasakana sehony zany hoe tsy mety io aza miditra amin'io mbola misisika ihany ataontsika hoe misy vola hoentina ampiasaina amin'le business na affaire atao zany indrana volany amin'ny banky na ohatran'izany na ority efa any efa voasakatsakana efa dossier efa tsy feno milany olona vaniny le olona milazany me vola tsy manome indray tsy mitady lalana aitsy ny fomba ahitako any indray dia nafa rany mahita an'le vola sy ny sisa ihany dia lasa am'izay rehefa avy eo dia tena ay valim-bavaka fa tena ady sy tolona voatafavoaka tao nefa efa Andriamanitra efa manakana tamin'ny resaka anjely sy ny namany sy ny sisa reny efa sehon'Andriamanitra andao tao hoe devoly koa naniraka reny araka nyfandraisan'ny olona anazy tsy manina devoly dia efa lazay hoe tiany tsy mety 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 arakaraky ny lazana hoe aza manao nyty aza manao nyty vao maika ny olona nanao an'izany vao maika ny olona nandeha amin'izany satria ohatra manakatsaka anaoko ataovy zao vao maika tsy manao ny olona ataovy dobla mifanatitra mijoroma toky amin'ny fafolo-karena fa ho tafavoaka nareo ay de vao maika ny olona tsy matoky zany hoe arakaraky nanakarana ny anjely an'ny balama zany vao maika ny sisiany ary dia zay moa nitoetra antsika olombelona arakaraky nanakanana atsika vao maika atsika misisika arakaraky ny any tanany mba midira ZFM do eo izy niditra ao mba misotra anarany amin'ny fokotany ve fa miverifiena ve ny anarana asaina manangatanana zara raha misy manangatanana zay le toetra atsika zay le fiainatsika zay ina moa ny atony zany le tare mijota tao tsy finoana ibalaka koa dia tsy finoana ibalama koa dia tsy finoana koa nampisisika azy amin'ity zavatra ity fa tsy mety ity mbola nisisihana ihany dia tsika ny zany mihitsy nitoetra tsika zanak'Israely balama ny taranak'Israely fa tsy moabita dia ina ny zavatra nitranga andiny fahavalo amby roapolo dia nisokafany Jehova ny vavan'ny boriky le boriky le mipetraka ny karavasiny tao tsy nety nitsangana zany sokafany Jehova ny vavan'le boriky satria fa maharary koa le boriky nikapoka tena tsy mba kapoka vela fa kapo maty mihitsy any am'izany ka hoy ny boriky tamin'ny balama enona no nataoko taminao no dia kaponao intelo aho zao da hoy balama tamin'ny boriky satria mamazovazy ahy ianaoko enganeka ny sabatra dia tanako dia matiko mihitsy ianao ankehitriny dia mbola namaro indray le boriky
tsy borikinao va zany amboarina tarianao zato izay tengenanao hatr'izay nanananao ka mandrakandroany moa efa fanaoko va ny manao toy zao aminao de mamandranka reny mbola tsy nanao an'izao aloha ianao fa mandreraka fotsiny efa miteny hatrany amin'ny boriky mbola tsy tonga saina ihany zany efa ampatenen'Andriamanitra ninona ny biby de valin-garay indray tsy mba manetretra hoe ohatra fa maneno ty miteniko ty sa nisy olava ve niteny teo ilangary boriky niteny teo eo zy zany niteny teoko zange tsy mba fombaka nge zao nefa de hoana mbola velivelesina ohatrany ty sa fa mpanaonao an'izao eny marina aloha zany fa atokony andeha tsika de atao viany koa tsika mahafiato koa efa tenenina io nefa rany angamba ny boriky ao tanànao koa niteny aminao le boriky mirindrina anao io koa niteny aminao ny farany zay anao vao tonga saina hoe niteny ty boriky tiako ty de tenenina foana fa anarina fa ny M7000 moa sao de efa miena ny rakitry ny M7000 miena le fitiavana voalohany efa tsy fitiavana voalohany tsony efa fitiavana fa 570 angamba le fitiavana am'izao fa tsy tany amin'ny voalohany intsony fa miena daholo zany rehetrarehetra zany nefa ny fotoana ty enimbolana sisa so ihany fa isy fandraisana fanasany tompo eto misy androany ngamba mino hafa tsy kapoka boriky tsony tsika rehefa mandray nyty fanasany tompo ty mevoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka andiny ndraiky amin'ny telopolo ary de napahiratiny Jehova ny masony Balama hita lay anjeliny Jehova mijanona eo an-dalana sady mitana ny sabany voatsoka eny an-taniny de niondrika izy ka nekoaka ary oila anjely taminy nahoana ny kapoka ny borikinao intelo ianao izao indro izao no ivoaka ho mpisakana anao satria mivarina mandoza eto anatrehako ny lalanao koa nahita ny boriky ka nivily ahy intelo izao raha tsy nivily ahy izy de enao no nataoko maty mihitsy toy izao fa izy kosa no velomiko de hoy Balama tamin'ile anjeliny Jehova efa nanota fa tsy fantatro fa ianao no nijanona ny sakana teo an-dalana koa kehitriny raha sitraka ao izany nde hiverina ry aho raha fantatro hoe ianao io tena tsy nanao an'io ty boriky ty koa tsy mba niteny misy anjely ane io boriky ty sy fotony tony tsy mba boriky nanosy sato angambo tony fa boriky nanosy arivo de zao ny farany ane rehefa sakanan'Andriamanitra tsika ka tsy mety efa sy ny famantarana maro no tsy efa mbola misisika ihany isika rehefa tonga any ianao de ampahiratin'Andriamanitra am'izay ny masonao ampahiratiny am'izay ny masonao hita am'izay le fatiatoka hitanao am'izay le favoazana hitanao am'izay ny tsy mampety an'io vadinao io ampahiratin'Andriamanitra nzay ny masonao avelany ianao hoany fa tonga anao de ampahiratiny am'izay hoe tsy fantatro ane fa raha fantatro hoe nisy anjely teo tena tsy nanao an'io alao ary ahy iveriny alao ahy iverina am'izay tsy maninona miaiky ny fahatsoko fa alao iverin-dalana nga izy navelan'Andriamanitra iveriny ndana mandroso efa ndroso ihany ianao de mandehana andiny ndraiky andiny 5:30 de hoy anjeliny Jehova tamin'ny Balama mandehana ihany miaraka amin'ireo lehilahy ireo kanefa ny teny zay holazaiko aminao ihany no lazainao de nandeha Balama niaraka tamin'ireo andrian-dany Balaka zany hoe sariny zany de ty efa nisisika ianao efa tafiditra ao ianao tsy afaka ao tsony ianao zany fa de mandahanao ihany ianao zany fa de zao zay lazaiko zay asaiko lazainao no lazainao zao ny dikan'izany
tsika zay be losy be saina sy hoe tsy miraharaha sy ny nama sisa fa Andriamanitra mahalala ny atao boky mahalala ny atao amin'ny saiko. Efa KO ianao zao anao voakaikitry nenina tahak'izay ihany a nanaraka ny tenin'ny Jehova. Fa zao ozy izy petra ao ihany ianao fefa ao, efio ihany zay fahorinao ao, ereto zay fahavoazanao ao, fa zay asaiko lazainy vavanao ihany ny teneninao. Dikan'izany ty zao efa tafiditra ao ianao a fa za miala amin'Andriamanitra, fa zay sain'Andriamanitra ataonao de ataovy ihany rehefa ao ianao. Zay ny dikan'izany, fa de efio zay ao fa vaniditra ihany ianao de anitaovy ao zay mahazo anao ao de reto fa zao aza miala amin'iza, aza miala amin'ny Jehova, aza miala amin'Andriamanitra. Na de ao anatin'ny fahoriana azy ianao koa nefa nilaza hoe ho zakaiko zay mahazo ahany vonona izaka fa zakivy aza mamono tena, aza manao hoe za tsy vavaka itsony, fa zay lasain'ny Jehova lazainao de lazao, zay nataovinao, zay asaina ataonao de zay no ataovy. Dikan'izany efa diso ianao tamin'ny lalana nandananao de reto ny fahorianao fa za miala amin'Andriamanitra. De za manao revitra atsika aza misisika am'izay fandrarahany Jehova, fa rehefa renao ny feony, rehefa asehoanao ny famantarana, na de misy voninahitra be takaninina reo ho azonao, na de misy vola be takaninina zao ho azonao, de aleo manaraka ny tenin'ny Jehova hoe izy efa niteny tamiko fa tsy mety io, tsy hanao an'io a, tsy handeha amin'ny toeran'io a, tsy hiasany a, tsy zao a. Fa io tsy hitanao aminao am'izao fotoana itenenan'ny Jehova aminao zao a. Rehefa misisika ianao de alefany ihany, ka rehefa tonga any ianao de manenina tahak'izay ihany any anaraka ny tenin'ny dada, tahak'izay ihany any anaraka ny tenin'ny neny, tahak'izay ihany any anaraka ny tenin'ny pastera Mayolina, tahak'izay ihany any mananaraka ny torohevitra reo ray aman-dreniko. Raha napoiziko zao ty tsy zao, za dada sy neny isaraka mivady koa. Ozy dada sy neny aza misaraka, tsy vahaolana zany anaka, ao ihany ianao, ao ihany ianao fa tsy vahaolana zany. Ka izy nefa tena anaraka ny teninao ndray fa tsy zakako tsony fa raha ny fantatro hoe zao e. Ao ihany ianao. Za hiala amin'ny asa io fa tena potika ny fiainam-panako fa miasa sabata foana. Efa ao ianao de mesa ao e, hialanao inona ndray ary. Dedadedaka miditra aoko rehefa voavo hiala ndray, ao mijanonao, mesa sabata ao ihany, inona ny olonanao. Zay mihitsy iteny io. Ahoana ro sisy Balamo, iverina ary ve za ozy izy zany fa tsy fantatro nefa anjely ny teo aloha ny bahana an'le borikiko e. Anao tsy miverina fa ndana mandeha, ndana toizo. De inona ny zavatra nitranga? Nandeha tokoa izy amara-parana antsika azy. Omena voninahitra izy ozony am'izay ary ny zanak'Israely. Rehefa nasaina nanozona ny zanak'Israely i Balama, zao no tenina alohan'ny vava. Toko 7:20, andininy 7, Nomero toko 7:20, andininy 7. De io Balama tamin'ny Balaka mitoera eto anilan'ny fanaritra dorana fa za kosa andeha angamba ho avy iaona amiko Jehova, ary zay asehanao amiko dia ambarako aminao. Ary lasa nakany amin'ny tendrombohitra anankiray mangadiady izy. Ary Andriamanitra dia niaona tamin'ny Balama, ary hoy Balama tamin'ny ny altara 7 dia efa namboariko, ary efa nanatitra vatotrombo lahy sy ondry lahy iray avy teo ambony nisan'ny altara aho. Ary Jehova nanisy teny teo ambavan'ny Balama ka nanao hoe miverenana amin'ny Balaka, ary zay ola ary izany no lazainao. De niverina tany amin'ny Balaka izy, ary indreo teo anilan'ny fanatitra dorana izy sy ireo ndrian-dany Moaba rehetra. De nanao teny Balama ka nilaza hoe Balaka napakavy tany Arama,